Valifaty sy toerana. Tantara no soratan'ny Harivony. Inona no mampalaindaina Andry e? Hita be anga. Ie. Reratreraka fotsiny aho dia tsy dia mazotomana rea. Ohatrany tsikaritro manko. Firy andro zay ndre nisy fiovana zany. Fa maninona e? Misy olana? Tsy maninona re zara mano ah. Ianao koa. Mazotoa ianao. Hoan'ny lasopy sao mangatsiaka eo. Dina. Tsy aman'andro aniana amam-bolana ny raha tsika e. Efa misy amantonany. Fantatro tsara Ndry. Lazao anahy. Mila akanjo Ndry sa kiraro. Sa efa mila soloina ny telefonina Ndry iny? Mbola ho avy ihany zany fa raha ny ankehitriny aloha dia tsy dia manan-danja amiko ireo teneninao ireo. Fa inona? Inona ary zany le manan-danja kokoa amindry zao e? Zay no mahatonga Ndry ohatran'io. Ie. Lazao afa malahelo koa ane za rehefa manjombony ohatran'io malalako hoe. Zao ary olo tianao mandra-poviana moa za ty ramano ah. Ozy, tiako foana Ndry rehefa mbola tia anaka. Eny e, foana ahoana moa zany aloha e. Dia raha tena tianao ah, maninona ny tsy apakarinao vady hatramin'izao ka anaovanao ny fomba rehetra sahazan'izany. Fomba? Ie. Tsy dia maiko zany e. Zany moa. Ny foko ny tia Ndry jerena ary Dina. Ny fihetsiko manam-pirofan'izany fitiavako zany. Zany fomba zany a natao ahafa-po ny hafa fotsiny amiko. Tiako ianao dia ampy zay. Tiako toy izany koa ianao. Ty tena ianao raha mifahinako an'izany e. Fa maninona? Tianao mba ho toy izany koa. Nefa dia metraika amiko isan'andro ny fanamaivana anahy amin'izany fomba lazainao fa tsy ilaina loatra izany. Na ny fijerin'ny olona, na ny fosafosan'ny namako ampiasana, na ny fanontanian'ny mamako isan'andro mangony fotsiny. Mila tsy ho zakako e. Dina, vavan'olona zany fa tsy vavako. Tsy vavanao. Tiako anahy Ndry. Tsy ampy Andry mihitsy fa zany e. Sa inona? Asa, ampy ahy tokoa ve sa tsy ampy? Mety tsy voavaliko ah. Ny anao ny atahorako. Ny ho avy indrindraindrindra. Sao dia rehefa ampy ny ilainao dia... Dia maninona? Okizay aloha zany resaka zany ka. Ao, mihinana amin'izay dia andao atery Ndry fa alina. Ny taintaina indray mamanao. Sa hijanona ny amiko indray? Ianao kosa e. Mamazy efa nanafatra mafy ery. Fanararotana ho an'ny lahy io lesy a. Ataovy dia mametra demondy. Ka zany ery neny ohatry ny masoto tsy masoto zany ihany e. Ny asany andafy zany ange lesy mba faniriny maro e. Gaga amin'ny lahy ty mihitsy aho hoe diena indray ty nohatry ny hoe tsy mitady tsy azoto zany. Ka dia ahoana moa zany neny raha ohatra ka lasa e? Ay ve, ahoana ka ho avinao zany zanako a. Efa niainako foana zany miaina rery zany fa aza manany amin'izany lahy. Ay, alefako zany ny dosie a. Feleso mividy mafana ka. Eny ary fa tsy maintsy mba ampinina iny kosa aloha za mikarakara an'ireto dosie reto a. Ok Marco a. Avelao aramano ah. Ay, atao amin'ny birao anetsika e. Sao dia hitany olona miditra tamiko ka ho afa-baraka. Ka malalako ianao ko inona mahafabaraka anahy amin'izany. Iza koa miditra eo e. Ny sekretera raha tsy ao any mihazo fahazon-dalana hitraka ato amin'ny direkteur. Za efa maika ka. Avelao zaka. Mahandraso amoa rehefa miravy. Any an-trano na maika azy ianao ka. Dia andraso Ndry aho zany a. Sao mamorona aton-dio indray? Eno ah. Fa ty aloha tsy ny hafa ilaina maika e. Ay zary zany isana sony izany aloha e. Zay ary aloha fa rehefa mirava. Efa kaiky ane zany.
adony roa sisa ho aiza sady ndry e maika ho aty taratasy ty alefa zao anie ahoana mangetaheta nga ianao oko zao zay le nitadiavinaoko ataovy ihany e dina nitady marina dia nahazo a eno aty ny toerana zahaza fa tsy any amin'ny birao fa ndry mo tena tianaho enao indray zany ny manontany dina efa mila bandy kely akia inona moa zany ny antony mampikakakaka ndry amin'izany ka tsy naposiko hoe zany no teneninaoko mahatotra be nga za fa fanahiniana angamono mbola tsy siny zany e tsy nolazan'izany kosa tiako indry dia mba porofo ny fitiavana ifampizarantsika ny fisiny zany eno marina anie zany e fa raha tena tianao zao efa nilazaiko anao zany dia miandro ny firitronao amin'ny dingana manaraka mba ho tena hitako fa tena matotra amiko ianao dina aza ataonao tsy matotra zany fa lazaiko hoe manambany anahy ianao tena matotra be zany vao tafavoaka ny vavako ka ny ako nge mihoatra noho izany reny lazaiko reny tsy olana anie zany atao raharatsy sika dia miteraka amin'izay na pandy kely na sipa kely haiko daholo zany tena ohatran'ny raisinao hoe manany any ange zany resako zany tsy any any amiko mihitsy zany raha misy hoe ny azo lazaina tsy matotra tsy anao milalao anahy io manararaotra ny fitiavako anao mba sainy kely anie raha tsy matotra afaka ny ala taminao mihitsy anie rehefa azoko izay nilaiko taminao vitako zany eny andeha fo amin'izay fa angamotsika tsy asy sa andro tsy fiasana androany fa fandresaka rama hay marina moa ndao ary orineny tena sahiran'ny fanontaniana mihitsy atao amin'ny birao tao ka fa inona ny tena fototry ny fanontaniany zareo tao ka inona moa ny andry zareo fa tsy resaka momba ny dadako ny fiaviako iza daholo hono maninona hony tsy misy patati patata mandreraka tsy fangako hoe raha dia tsy mba nahenandainga kely modina tao hoe adino mamako ohatra amin'ny tsy nanoratana n'ilay anarany dadako na mandray ohatrany ataony eny any anko ny izy zany fa nga zany ry neny azo atao laingalainga ohatran'izany resaka taratasy manandanja biny io za ihany no voafatotra izany eo any arinanko ka efa nilazaiko an'lany ifa efa namamaty zany dadalina zany ary raha tsy maty moa ka sarotry inono zany fa saika adiniko koa dia mila makamy mintsony ianao manazava amitry zareo polisy eo fa malagasy zato isanjato ianao sao dia hoe diso koa mila hita mintsony aloha ny eny inona koa azy ny anton'izany ilano ikarakara taratasy dia za indray ve no akany fa maninona koa moa zany ny anarako natao anarana fa hafa be ohatrany tsy gasy zany Marco, quel problème fa nga fa zaza ny dadako zany aiza ve dia hoe Marco du Cœur Emmanuel kosa ry neny nefa mba nandinika ihany fa tsy misy nataimba zakely akory aza ny endrika anarana vokatry ny foko zany lesy tamin'izany satria Marco du Cœur kely Emmanuel koa ary tsisy mpanana mihitsy anie makamy fotsiny ny miaraka amiko manazava tsara an'izany dia vita rehefa izay ihany moa zany dia tsy manina faleo aho any efa namamaty ianao amiko tsy ataoko mahalala ny momba anao akory ty zanakao ty tena ifonako amin'ny lanitra sy ny tany nandaozako anao satria tsy zakako nitoetra anao ty vehivavy loatra sa manitsakitsaka imaso ka naleko nandeha efa tapaka ny hevitra ramano tsy te haino ny fanadiova-tenanao ohatra ny mahazatra tsony hainao foana manafina amin'ny hoe
Mpiasa matoky e, mpiasa miavaka e, sekretera particulier, nefa vehivavy rehetrarehetra io sy mpanao taholy. io ndray ianao sy mivavanao ry miray a ataovy e efa tsy mahataitra anaty tsony ratsy be sermonina dia manaikitra. Manina anao mivavako e, ty aleoko voakaiky trano ny sofinao. Eny e, tsy taitra intsony ianao. Kanefa dia hiteny farany hafa aza taitra azy, tsy hahenao feoako tsony ianao. Fampitandremana no ataoko anao farany. Rehefa elan'ny toratorahana ianao a dia mahavomasinangatra. Koa toy ihany ny vehivavinao dia efa noho ny lisitry ny azanao, fa ny anarako kosa fa fao amin'izay. Lasa Miray! Miray! Vita ihany ny taratasina nahirana loatra iny ka. Rehefa miteraka ny herinany dia tsy ataoko anarana fahava be ohatry ny azany ny zanako, fa manasarotra ty ariana raha hivoaka ny ivelany. Izany ve rangara tsy fihiriandro ny vezivezina kany amin'ny birao andry zareo tany. Izay foana no natao lahazy. Mivola lany amin'io, mangony fotsiny. Eny e, tsy hisy dikany amin'ny karama ho azoko any ampita aloha izany fa tsy maninona e. Enganeka mba hivaly ny fangatahako. Tsy mety zany mamotsitra client be dia be fatanana izany ry Dina. Fa naninona e, inona ny olana? Ka tsy arako tsony ane raha mano e. Zahay ianao fa mandray tsy manara-masony ato anatiny ato. Misy fotoana tokony midiny fotony mihitsy manaraka an'ilay client nefa Tsy vitanao. Lasa mifindrana amin'ny hafa zany ny clientsika raha izany. Tsy araka ao ane zany le ase. Mila manampy olona zany tsika raha izany fa tsy lasy zao ka. tokony efa mba tsinjonao amin'ny arerahako sy ny resako aminao kosa ane zany raha mano a. Kotsinena be mihitsy zany ny chiffre d'affaires. Meo anao jereko. Zay mihitsy ilay faneritreretiko. Enao ange fa nomeko feu vert amin'ny zavatra rehetra tokony atao mba hampandroso an'ity orinasantsika ity e. Dia maninona no nandrasana efa alohalika ny rambary vao milaza zao fa voaza zao ianao Ametraka filazana fitadiavana piasa ary ve za e. Izay atao ary azy andrasany ela mba tsy tarazoan'ny olana io sy amahanao io olana io aingana. Endre monsieur le directeur, atao ane sitrakao. Mbola tsy tsonga indray le zaza iny. Inona indray re ty soratany ity e? Mba samba mba soratany tamin'ny teny malagasy. Vao mamaky ny afatra taratasy napetraka ao mihitsy ane io e. Mahagaga hoe nanino ty mba nataonao tamin'ny teny gasy fa tsy teny frantsay ohatry ny fanao lahy isan'andro. Ka leo be ary ny eny a. Leo be maninona ka? Leo be miandry tsy manatena. Le resakasa ve zany e? Ka inona indray ary e? Fa hoanao ozy izy le tompona ndraikitry le hotel e. Niresaka tamiko mivantana mihitsy izy fa nilazainy fa hoe noho izaho le malagasy ony dia somary dinihana kely ny dosiako. Inona koa ny anton'izany ity? Tsy haiko tsony e. Tsy voazay na ianoko an'izany fa le olona nahitako an'io asa io koa ary ange efa nilaza an'izany tamiko ihany e. Tena manomboka manjavozavo ny fanantenako ry ny ka. Aza mbola manary toky aloha ianao e. Eny e, fa tsy anantena be tsony koa aloha. Efa lehibe le selahy zanako a. Matoky an'lahy fa fantatra elany tokony atao. Neny afaka manampy an'lahy foana. Eo foana e. Ok, merci neny. Zay kosa ka na tsy anatiny aty azy ty filazany ty mino aho fa mora hita satria nataoko lehibe ny taratasina nyratana azy. Avy nanetaka fisy angambiny madama iny sa diso ave. Nefa
ilay vavahadindry zareo ary ty toa mikatonako. Tena midy mihitsy. Andraso hoe. Tena midy. Andraso rangatsony ilay madama teo. Madama? Madama ô? Iza kosa miantso azy zany? Azafady kely anie madama e. Ay, tsy lehilahy itsy. Inona ny afaka ataoko anao? Tsy zany fa manao ao madama, mba te hafantatra hoe afisy resaka asa ve io napetako io azafady? Ie, izy tokoa io. Mandrosoa? Ka Ay, mbola mity vavahady ty. Andraso vavahako. aleo angamba ho jereko amiko madama aloha fa sao dia mba mety amiko a. Tsy maninona ka jereo e. Raha misy fanontaniana dia apetra ho amiko. Ao anatiny ao amin'ny braoko ao amanko. Ay, ok, misaotra betsaka madama. Andraso io vakiako aloha ty dia hita io e. Azoko atao ty ka. Aleo raisiko daholo aloha izay ilaina eto dia any an-trano manao ny fanomanana ny zavatra rehetra. Dia sary tapaka dia kirangà. Ahoana ihany ramano a? Roviana ihany e. Zay indrindry. Efa nolazaiko fa efa mandamina amin'ny fotoana anie za dia roso e. Angaha dia tena ilana fanomanana be kosa zany e. Sady za koa mbola somary sahirana amin'ity olana kely amin'ny orinasa tiako. Raha izay indray aza manany amin'izany intsony ianao. Ay, Efa ho feno ny mpiasa. ay kosa tsara kosa zany ianao ange mahay miasa tsara mihitsy e. Ie, dia ahoana? Efa misy vaovao anga? Efa maromaro no nanatitra dosie ao a. Mbola asehoako anao daholo ihany izany. Dia miaraka mandinika azy tsika. Mino kosa fa tsy verina intsony nahazo antsika tao ao izay rehefa ampy ny mpiasa. Zany ry diana. Ie, rehefa ampy ny mpiasa dia samy manao ny asany tsara dia tsisy an'ireny intsony ka. Sady mijeriko ny kompetansan'ireo nametraka dosie ireo a. Maninona? Sika indray sahirana hisafidy. Ay, efa misy hitanao fa metimety amin'ilay toerana anga? Roa zao ny efa hitako ao. Lehilahy indray a, dia vehivavy indray. Aleo sika sy ianao no miaraka hifidy izay ho raisina ka. Dia maninona moa raha izay hitanao fa mety no tonga dia raisina e? Tsy mety zany ramano a. Aleo ihany raha manapa-kevitra na farafaratsiny raha ianao no manao ny fifidianana farany ka. Za tsy inona efa nanao ny teo alohako. Tsy aloha izay no ataontsika. Ao ary apetrao amin'ny braoko ary ny dosie dia ho jereko e. Fa ahoaka aloha amin'izay zany resaka izany sekretera koa. Aty ivelany angentsika izao fa tsy any amin'ny birao e. Ndao hianoka fitiavana kely indray ity dia namalalako rehefa avy eo a. Dia ahoana ary ny valan'ilay fanontaniako tamin'ny voalohany iny aloha e. Nendriko. Fa ihany raha zany hoe miasa zany ka. Tena mahatsapa fahafahana mihitsy aho zao. Mba tsy miankina amin'ny intsony indrindra fa ilay resaka ara-bola. Ny fijeriko azy aloha dia ohatry mba tsotra ihany ilay ato e. Na mpiara-miasa na ilay madama iny koa ary. Fa ilay direktera zao mbola tsy haiko hoe ahoana fa mbola tsy mifaniana tamiko mihitsiko. Atao tsara fotsiny raha ngany asa fa inona moa dia irarahiana an'izay toetran'olon-drehetra any e. Marco. Eny tompoko. Zany raha mano talehan'ny orinasa. Nifaly mandray an'izay aho. Mino aho fa hitondra fiovana ny fahatongavan'izay. Faly mahafantatra anao andray matotalia. Hiezaka anao izay vitako mba ahafita an'izay nandrasanao amiko tompoko. Toy izay efa nilazaiko tamin'ny madama tamin'ilay resaka nataony iny ihany e. Tsara. Izay ary aloha fa mazotosa e. Mahafinaritra. Sendra nandalo fotsiny aho. Ianao koa toraka izany tompoko.
dia tena mifofotra mafy mihitsy ity zanako tsy ny asa ka raikitra ao an-tsainy mihitsy ilay filazako azy matetika hoe ny fahasambarana dia ny miaina amin'ny volan-tsembohan'ny tena tamin'ny firy izy izao dia efa lasa androany. Mandroso ianao fa nanomboka vinandeko ary ty mandondony ty tonga dia mipetra avia ty akaikiko aty. Aleo eto ka rehefa mba asa ho ahy dia aleo asany atao ianao koa. Masika lamina fialony nataonao tany Ie, oviana nisy olana tsy voafahandiny e. saingeny tsy hafozako andrity ho ahy tsy nangana fotsiny nga Michel tsy mivaramena be indray le lohan'ny sola iny. Angaha intsony no mitantanao e. Fa iza Iny lehilahy tanoranora iny za mino fa zanany iny angamba. ay sambatra izy asa raha mba hatratra ny zanako hitatana ny tirona asako ity Fa nahoana ka miankina nyringe zany miankina aminao ka ay zany ataonao chantage ka fangatahako santazo koa zany Ramano a. dia tsy mba raisinao amin'ny fitiavana mihitsy zany ny fanindriko. Ka lasa mivoana be koa ny resantsika izany. Aleo asa ihany aloha ny resahana. Farafaratsy mifantatrao zay hoe inona ny antony fanindriko manana bandy kely ka. Tsy olan'izany atya alefako mesazy amindriny toerana ionantsika. Zao dia zao ihany ka. Ay, mbola mitoy ihany ny toetra ratsinao Ramano. Tsy miresaka amina vehivavy ve izany zao? Tena maharikoriko mihitsy ny mieritreritra n'ilay antitra tsy mahay mipetraka ity ka. Ary andraso. Zay ary aveo makasitraka. Inona koa ty mandondony ty? Ka tsy aleo ary ve za mandondona tsy izay henoko daholo ny resakao e. Namako izay mba mahatsiaro anahy Namana. Sao dia heverinao fa tsy henoko ihany ary ny resakao teo Ramano a. Henoko ny rendez-vous ataonareo fa ianao ty zany dia tena Ka maninona koa nefa miandry anao tsy hamokatra tsy hita hatramin'izao leo aleo lazaiko anao ny atao poko ato. Ay, fa heverinao fa sitrapoko moa za mahazo azy zany. Fantatro ianao hoe miandry anao an'ny fomba ianao. Eny tsy temy be avy aloha fotsiny aho mpiasa raha tianao. Za koa efa leo zay fa lasa. Ary tsy ilay madamy Dina ary ve ty ato alohako ty izy mihitsy io. Hita amin'ilay fitafy sy famindrana. Zato fidoladolan'entana no izy mipelipelika be rehefa mandeha. Tsy saro-patarina mihitsy ka. Marina tsy ho tapaka io iny poketra iny. Alarana antsona madame Dina. Oay, Marco? Azafady, Monsieur Marco manko e. Aleo apetraka ihany ny fifanajana fa sao tsy mety na bedy. Fa bedy ahoana koa madama? Tsy mahafaty moa ny fanajana foana ka mbola tsy azy ho toy ny fifandraisana n'iny olona iny ny ampitsoko. Eny ariko, misaotra re madama. Mavesatra be amiko koa ilay madama fa Dina atao dia ampy. Tsy hafahafa be ve zany madama Dina? Tsy maninona re any ampiasana ihany sika ny madama izany. Nefa moa sika ihany io e. Tsy azoko. Natsoinao foana hoe Dina za tsy maninona ka rehefa samy anao ihany Ramano dia ho hitanao ary kosy dia tsy mampaninona monsieur le directeur ve zany? Tsy
tsy misy hafahafa izany eo raha mise Marco a. Koa raha izany dia ataovy maro kokoa ary izany ny anako. Samy afaka izany a. Aleo izay dia miafaka amin'ny mavesatra e. Ie, Fa hoano hoe ahoana? ohatran'ny somary gaga ihany aho mahita anao mivoaka mandeha irery ohatran'izao tatoatiko. Androany ara moa ohatran'ny hoe mirintondrintona be izany ianao. Fa tsy tokony afaka anao an'izany angano fijerinao a? Azafady aloha raha somary be fanontaniana. Tsy maninona izany ka. Sarako aza misy iresahana. Fa tsy hainao irery angamba izao mahatsikaritra an'izany e. Marina mihitsy izany. Indraindray misy fotoana anginana. Indraindray misy fotoana itenena ny vavy io Marco a. Dia izay aloha izao ny ainako. Anga tsy mamofopofona ratsy izy ity e. Aiza koa e. Eno a. Fa ny tena nalalako anao aloha hoe teto alohako teto dia ilay fofon-dranomanitra ao e. Tsy ratsy fofon'izany mihitsy koa ianao. Ay Marco ty mahay mampimesy mampiresaka be ohatran'izao. Tsy naboziko a. Fa misaotra aloha namako fa efa tonga e. Dia misaotra nampiresaka e. Dia misaotra anao koa nanaiky ny nampiresahako teto Madame Dina. Dina ho ako. Eny ary mandram-piona dia amin'ny manaraka indray. Ie, na ao am-piasana ary a. Tena misy olana izany eo amin'izy roa reto a. Hitako avy eto amin'ny birao aketo mantsika. Isan'andro rehefa miditra ao Dina dia maharitra atsasakadiny eo foana. Izao zara raha misy 2 minitra. 5 aza mora maharitra indrindrako. Izy kosa aloha tsy ratsy a. Indrindra moa fa amin'ity bikany ity. Marco a. Atovy ny asan'ny lahy. Mila mandeha toerana ialahy izao. Marco a. Marco? Oy neny. Misy zavatra notaniako an'lahy fa tsy azoko. Ino izany reny? Hoe stage ve ny ataon'ny lahy? Marina ve izany? Ie. Fa andraisan'ny lahy karama izany ilay stage ataon'ny lahy izany. Izay indrindrako. Fa ahoana? Fa inona ny anaran'ilay société sa hôtel moa izany ilay izy? Mba tia fantatra fotsiny aho e. Misikotra be kory neny nefa za azy ity mbola tsy te hiteny aminy hoe nandamoaka ny resaka asa tamina hôtely saika andehanako tany an-dafy iny. Ngamba izy te hitako tsikelikely ny volany andramiko taminy. Marco! Asehoko ny mihitsy sarin'ilay toerana avy eo fa andraso kely aloha. Mba tia halala fotsiny aho fa tsy hoe misy inona akory ka za manamby izany ianao ka. Allô? To tsy mba nandalo taty amin'ny biraoko akory ndry na dia manao bonjour fotsiny aza androany? Ka mbola be asa tao be zara mano a. Io indray ianao sy mila vaniny a. Avy aloha aty zao ary. Mino efa misy fotoana kely a. Raha mano a. Lasa manenjikenzika be anie za e. Za ihany avy eo mipedesinao. Ianao ty tsy haifika mihitsy a. Eny ary. Fa rehefa malalaka dia mandalova aty a. Zay ve aloha? Na rehefa mindrava dia andraso a? Tsy fantatro izany raha ho possible. Nasay mama tonga alohan'ny an-trano manko. Mbola rarivo izany fa miandry ahy e. Eny e. Zay fa hiasa aloha Dia mba mahita alana foana izy isan'andro. Ho hitako indray izany rarivo izany. Tsy afa miala amiko izany aloha ianao rehefa ilaiko e. Raha mana angety e. Ngany mbola tsy natory. Somary tarafidiana kely andro an fa be zavatra natao. Atray. Variana be angeny izany e.
mba henoneny ve ny zavatra ny teneniko teo e? Ny eniko lesy za koa variana be amin'ity film tiako. Gagako. Fa inona zany ny tiavany neny an'io ka? Oay, jerena ataony teo. Aleo ataony ihany. Indray mifanaikitra sofina mihitsy kosa ve le olona? Zany ve dia tiany jerena? Ovaira nga io ka? Ka rehefa ratsy toetra ve tsy ho sahazan'izany e? Ohatra ny hoe ianao zany mihitsy vera nga no miaina amin'ilay filmako. Ka efa niaina an'izao ary Marco Voakaikitra sofina sa nanaikitra sofina? Ay efa tonga ny zanako. Ka re zany ho any fa mba filma fotsiny iny ary nanina zao ialahy no ariva be vao miditra ny trano ka. Ndeha ka mivara lalo za. Tray. Hafahafa koa ny zany firesaka ny eny zany. Vao niresaka n'ilay akaiky tsofina dia nitapahany. Tsy azo. Manso, nampiantso ahoana ianao tompoko? Mipetrahinao. Tsy hoe zavatra tokony hampiahy ihany zavatra tsy akory ka. Ay ve? So dia be atao anefa aloha se. Afaka rehefa malalaka indray manko miverina raha toa ka misy asa maika. Anka, mbola tsy dia misy enjehana maika aho aloha ka. Afaka entinao ary izay teninao e. Tsy be safara be ary se toraka voninkazo no ataoko an'se. Andaso anie asehako anao mihitsy ny rakotsoratra tsy mimarika e. Andaso fa atao renako ato. Zafady tsy maninona reto aleha. Oay. Ao anao se. Anka, tsy misy ninina ka. Reto. Nampanatsoko misy se ahitan'ny fivoarana hatramina tonga avy an'se zay. Jereo. Misaotra ary se tena ilaina mihitsy se. Tena ilain'ny orinasa mihitsy se. Ay ve, misaotra tompoko. Tsoriko fa tsy ampy olona mpanao terrain mihitsy tato hatramin'ny lasan'ilay vehivavy talohanao. Izy koa za somary tsy dia mahavitrika izany fa ise tena hafa mihitsy. Carrément monsieur le directeur. Ny asako aneny ataoko e. Faly raha ohatra ka mitera-boka-tsoa antsika ny asako. Dia izay fa ny vato ary raha nazona soa hosorana tantely mainka ka olombelona misy bonus kely meko an'se amin'ity volany ity. Dia mety toy izany hatrany rehefa mahafa-po ny asa e. Tena tsy hitako tsony izay lazaina monsieur Tale. Mamerina fisaorana be dia be monsieur le directeur. Tsisy fisaorana toy izy foana ary se zay ary fa afaka mandeha amin'izay se. Raha misy ny olana sy azo ifanampiana dia aza misalasala manatona na akoatran'ny asa ary zany. Eny ary tompoko, dia mbola mamerina fisaorana anao hatrany mba matavitavy kosa aloha lahy zany ato amin'ity orinasa tiako. Manenjika asa be dia be dia mahazoko atao foana ambonin'ny karamo. Tsara fanahy lehibe ka. Zany hoe ihany fa ohatra ny tadidiko tampoka koa ilay film nahavariana neny nisy resaka nanaiko tsofiny iny sofin'ilay directeur mantsy ohatra misy olatra akaikitra zaniko. Dia iza marina zany nanaikitra tamin'izany tantaran'iny zany. Neny ve sa le olona? Neny zany nanaikitrako. Satria ny sofin'ny neny ary tsisy tratra akory. Dia iza nefa le olona nikakirina? Avy eto akaiko kakiry dina mbola tezitra amiko vendry. Izay indray ianao. Efa eto ary ka inona no ilanao anahy? Le mpiasa vao niraisitsika iny. I Marco, monsieur Marco. Ie, izy indrindra. Maninona izy? Tsy ho maninona fa mahafinaritra ny fomba fiasany. Tsy be resaka fa mamokatra. Tiako raha mba hiara-miasa akaiko kokoa nareo.
amin'izay raha sanatria misy ny tsy maheo azy a dia mitovy ny fomba fiasanareo, mitovy ny vokatra. ay ve tsy olana izany ka fa inona aloha no tianao tenenina amin'ilay hoe miara-miasa akaiky? Ohatra hoe zay ataony dia tokony hainao, anontanianao ny fanaovany azy. Izy mantsy matanjaka be amin'ny resaka fifandraisana, azondriva izany e. Raha ilaina aza ny miaraka midina ifotony dia tsy maninona. Izany ve ho arako raha mano dia ahoana indray ny fandaminana natao anatiny? Alaminy fa haindry izany e. Fa ny tsara ary resahako miaraka mihitsy nareo lazako an'izany. Indray izaniko. Fodiana indray elahy tsy hitarerina eny andeha nambara aloha za fa tena noana mipetrahary fa karakaraiko e. Ndao amin'izay ndao inona no fiavavonina izy reto fa zao ry marikoa oy misy zavatra notaniako alafa sady mihinana ihany elahy. mihinona ny tian'ny ho fantatra? Mbola tsy nilazainy lahinangy eny mikasika an'ilay orinasa esan'lahy e. Tantelo io rano te adiny lany nampiseho an'ilay sary tamin'iny. ay ve Ndieko ny Delofina izany no mety andeha amin'izay laha ty e. mbola tsy haiko reny eny lasa be fanontaniana akory ny eny ka angamba tsy maintsy ho vakiko amin'ny any ny marina ka sao dia ohatratra ny tsy ampoziny eo ka ohatratro ihany na fenina. Allô? Dina? Aiza ianao e? Miandry anao anie za vao andeha hanao visite du terrain e? Ay mo, efa andalana efa akaiky mihitsy ary. Eny ary aza tara loatra fa sonde tritratra le client antsika. Eny izay anie za dia efa tonga e. Ay ianao ka efa akaiky kely tamin'izany antso tioko. Efa teo ambaravarana mihitsy aza. Ka nampatse-hevitra any aloha fa sao dia adininoko. Sanatria efa tsy androko ary ty fotoana tiako. Fa ahoana ka? Mba maika hianatra ako. Ay andao amin'izay ary andeha zany tsika rehefa afakako. Efa nandalo tao amin'ny monsieur le directeur anga ianao? Andao va efa milamina izany Marco za koa ny nanontany foana teo e. Eny e, andao ary zany tsika andeha hiasa amin'izay ko. Reraka sa misy iny anoatra ny hoe lasalasa lavitra izany ty zanako e. Ohatrany tsy dia matombona, mbetika dia mitsika ampitoerana eo. Misy mafaly nga? Mba mandinika koa ty neny ty. Ka iza moa ny olona ankoatranao eo e. Ianao koa. Jereo fa misy inona mihitsy e. Jere, io indray fa mitsika tsy ravina ianao. Sa ve tsy azo lazaina amiko ilay izy nefa? Iza moa ny lazako azy io e. Asako. Tany neny, tany ampiasana tamin'izay ilay nasa teo iny dia misy olona izay mampome afoana. Mampome? Mihina fa vehivavy angamba izany raha azoko tsara e. Ozy, ary tao fantatrao? Efa tanora talohanao anie ay e. Efa nandalovako daholo ny ainanao io ry Marco fa izany hoe za vehivavy fotsiny. Ary inona koa izany loha tia mampisento e. Efa nandalovako ihany ny ainanao izao. Mifono fitiavanao mahita vehivavy ianao dia misy fihetsem-po-tsapanao. Sady izany? Aiza koa dia hoe fitiavana e. Tsy hainao no mamaritra azy fa efa fanombohana izany e. Dia ho avy koa ny zavatra tsapany fonao rehefa kelikely eo. Tsy azoko. Ohatra hoe lasa misy fahasarotam-piaro aho. Tsaroko tokoa. Izay tokoa mantsy nifototry ny olana foana taminay sy ny dadanao tamin'izany satria raha vao nanorina ny orinasanay izay ka nanampy mpiasa dia nirahany daholo izay mpiasa vehivavy tao.
orinasa mpampindram-bola re moa no natsangany tamin'izany e. Mpampindram-bola Ie, fa maninona? ary tena mitovy amin'ny orinasa iasako izany izany. Ka noho izy manam-bola moa ny anton'izany fiainana izany tamin'izany e. Nafeny ihany izany taloha fa tsy misy izay tsy mipotraka nahalalako ny adalany rehetrarehetra. Zany aneny na tonga nomera tafajery an'ilay filma indray ariviny e. Le nisy resaka akaikitra iny ve? Ie, rehefa ilay mifanorokoroko iny dia tsy aiza nahazo aho fa lasa tsy natampoka fotsiny. Orineny a, koa tsy niafara tamin'ny ady be ve izany zavatra nataonao izany? Ie, fa fahasahiana be ny ahy satria tsy tanako tsony ilay izy. Raha ny valiany ahy aloha angamba tamin'izay fotoan'izay dia tena efa tsy velona tsony aho. Satria izy dia tena manana vatana vaventy izay ihany. Ny antony ilazako anao an'izany dia mba hiomananao fa tsy mora miditra ao anatin'io fitiavana io e. Zavatra ny ainako izany ka tantaraiko anao. Fifandry-fianjavatra ary ve sa inona izany tantara riako izany e? Lehilahy vaventy, olatra misofina, asa mitovy amin'izao ataoko izao. Marco, inona koa tia mahavariana ny lahy tampoka teo? Marco! Oi, tsy misy ninina ka. Maka sary an-tsaina izany raiko izany fotsiny ary neny a. Ay, nisy no tahafiny ihany izany tamin'ny abiako. Ie, tena nisy ka. Fa vatana ihany aloha hatreto no hitako e. Izay fa andeha hikarakara ny sakafontsika aloha izahay e. Fa zary neny azandoarana ka. Angamba tonga dia atory aloha. Fa maninona? Fonosy fotsiny ny ady hiverenako anina rehefa raha alina e. Fa inona tampoka teo no nahazo anao e? Tsy misy ninina ao aho. Zay fa andeha atory aloha. Inona tsy mahavariana Marco? Ay fa tonga ianao, tsy hainiko mihitsy. Salama sa maninona? Zavy moa hiten'ny antony malasa saina eto e. Tena hiteny ity izany izao no ahalalako ny marina mampiayahako. Lasa aloha fa toa manelingelina anao ka. Eo aloha e. Sa Ka ianao variana beko. Dina, Ahoana? hitanao, androany tsika tsy miasa ny ivelany fa ianao ve mba afaka mba invitiko hiaraka isakafo amiko rehefa mirafo? Tsy maninona na tsy afaka azy ianao ka. Fangatahana fotsiny aneny ianao mba hosorana anao e. Anasa koa ve ianao dia fandavana zato ny eritreretiny. Aleo alamiko ny asako dia lazaiko anao eo. Fa tsy misy olana aloha sody maty tsy metiko. Hoy teo Efa ilany izany tokony nanao an'izao e. Tena ialako tsinana aloha fa somary efa tarako. Tara ahoana koa e. Ka ny andro amin'ny fotoana mety ry ary Dina. Raha nandinika manko sady nanontanitan'ny mpiara-miasa ihany koa dia mahafantatra fa ianao sy taletika dia Miaraka? Ie, fa marina ve aloha izany e? Iny sy ny tsy angamba ny valiny. Matsapan'izany ihany aloha za tato ato izay. Izay no nasahiako nanao an'izao fanasana izao ko. Hatray, mampiomehy anao ve ny tengo? Ay dia vakiana fotsiny kay fiainanay. Tena ararotiko tiana raha anaty madamy ty alalako ny tena marina momba ny ngaramana. Aiza kosa moa dia hoe vakiana fotsiny e. Taloloha teo nareo isan'andro rehefa mirava dia miaraka mivoaka foana. Makao amin'ny birao amin'ny foana koa ianao isak'izay matsiaro. Tato ato nefa tonga dia mody rery ianao. Menatra be amin'izany isak'izay matsiaro izany kosa. Hita fa izany no hitanay. Eny e. Marina daholo izany lazainao izany. Saingy efa niova izany ankehitriny. Fa naninona? Azafady aloha fa zaho ohatrany hoe be fanontaniana be izany Tsy maninona ka. Aleo fa tantaraiko aminao ny anton'izany. Ho tantaraino ny. Tsy mila miasa izany ty fa dia ho azy koa azy hoe tsy zekan-drany. Tantarainao? Iena re, aleo fa sy fa miaino
mbola le toetra nyity vehivavy be ihany ve ho ianao ny antony nampiandrasany anao sa hoe antony afaka? Tsy haiko tsony ry Marco leo efa tsy fitiavana tsony ny fiarahanay fa efa fifampilana fotsiny sisa. Leo ny fampiandrasana lava eniny sofiko ampanatenany ny tena mialehibe ihany efa mba tia hanana an'izany tokantrano izany. Dina, tia hanampy anao anefa tsy haiko hoe inona no atao. Marco, misy afaka ataonao mba hanampiana ka? Ahoana ho ianao? Dina. Falifaly mihitsy anie izany zanako izany tato ato e. Mba miramirana kely fotsiny reriny eny Sara anie izany e. Ny fiainana koa tsy hitsikiana foana dia amin'izay mba hitsikiny koa e. Ka izay indrindra manko. Fa misy vaovao tsara nga sa? Vaovao angamba tsy vaovao fa le fiainana mihitsy mahafinaritra mianazy rineny fa misy zavatra ho lazaiko an'iny fotsiny dia amin'ny sitsioka no entiko ampidirana an'ilay izy. Hoe ahoana izany e? Mikasika an'ilay asa iny re izany rineny Ay, ela kosa izay niandrasan'izay e. Rariny kosa ilay izy raha toa ka mba efa mivaly amin'izay sa tsy izany? Ka tsy le niandrasanao mihitsy anie izany e. Tsy le hoe ho any an-dafy. Fa inona? Izao e. Tsy raikitra iny rineny ary efa ela be mihitsy fa asa hafa mihitsy izao ny ataoko izao ary efa mpiasa raikitra. Fotoana fohy tao aoriana navitako ny pasiporiko iny nahitako an'izany asako vaovao izany rineny. Dia inona izany ny antony nanafiananao an'izany tamiko ka? Ny antony ve? Ny antony tsy dia nisy loatra fa mba te hanao surprise aminao fotsiny ahy e. Miala tsiny ihany raha ohatra ka hoe nandaingalainga kely ihany aty ny tsefatsefany teny rineny. Fa tsy maninona izany e. Izay ngamba ny anjaranao e. Fa faly koa rehefa mahita anao faly ohatran'izao e. Hitako koa fa mialehibe isan'andro ianao, mahafantatra tsara ny fiainana, efa manana asa, tsy efa nambady koa atsoatsy. Ko raha tsy kilalao kosa ty hoe hanambady rineny Asako. Izany ngamba rineny tsy ahavita anao sipasipy izany ka tena mety ela mihitsy aho vao hanambady. Marina izany ihany ka aza manao ohatran'indrainao, tsy handalovam-behivavy mihitsy izany. Voalazanao indray izy izay Marco mahatsiaro sambatra be mihitsy ahy eto akaikinao. Zaho ve aky? Fa hono inona aloha le mahasambatra anao e? Ka nananao daholo ny rehetrarehetra. Aza tebe tokatoka io re madama. Marina nananao ny bika na tarehy na fahaizana miasa, ny vola koa moa efa nomboka hiditra izao. Sambatra sy ho vatinao. Nanao ary ny tena ho sambatra izany atsoatsoka. Aiza koa e. Marina izaniko. Raha ohatra ka alaingata le vady ianao. Izany io ze raha mbola ny ekibon'ny omby. Sady za nga tato ato miresaka tamin'ny tsony ankoatran'ny asa e. Fa ahoana kosa e? Ka za efa manana ny lako mitovitovy ihany anie nareo e. Sady lako mbola tanora kokoa. Tsy mety kosa aloha izany ataonao izany aleo atao milamina ihany ny antsika sao dia hamono antsika io mantsika. Ka za efa leo any lantotra iny ho ako. Dia rehefa leo anahy koa izany ndry dia makaiza indray ka. Enao tsy akaleo anazany mihitsy ka. Fa tsy mety ho azy izany. Aleo ianao ngia nazavako azy e. Lazao ary fa aza atao lava be fa za mbola. Ianao aloha za e. Aleo ianao tsy manova ny fifandraisanao amin-dradiry mihitsy. Izany ataovatra n'ireny taloha ireny foana. Raha mety raha dia mafisy kely. Fa ahoana e? Ka ialana eny efa tiako e. Dina, izay aloha ny atao. Any raha sanatria hitany amin'izao any antsika ka tonga dia voaroaka e. Mangony fotsiny izay zavatra mbola ataony io
irahanao ihany aloha izy. Alaivo izay farany azonao atao. Aniriana any anjarantsika amin'izay manapa-kevitra amin'izay tokony atao. Ary alahy tena mahay a. Dia izao aza dia mankaty amiko matetika be tsony aloha ndre. Raha izay indray aloha tsy olana satria izy aza mampaniraka na mankaty amin'ny lako aza manany amin'iny. Hianatra hono. Dia mifampianatra izany tsikako. Inona moa? Maninona zany tsy mandray antso mihitsy ilay kaladiny iny nefa efa ora firavana zao. Andeha ody amin'izay zaka. Idina aloha ty varavarankely ty. Ody, iny ty tanomasoko ty lanitro. Izao zany nivalin'ireny fanontaniana nitikitika reny. Tsy fahazotoana miaraka amiko tsony. Tsy fandraisana telefônina. Fahasahiranandava. Hitamiko nareo anio. Kaladina eo ampifon'ny Ramose Marco. Toniany aloha laramano zay. Aleo tonga dia mandeha mody fa tsy mitady olana aloha androany. Azafady Ridina. Afa-tsy poniko reto dossier reto e. Misaotra. Fandeha ho aiza ianao? Misy zavatra lamiko kely ka izay no navariana ana teo. Angasy vao marina tao amin'ny braosy zany e. Efa vitako ihany. Sao dia tokony ataoko ary zany. Ny ataonao atao fa tsy maninona e. Mba hidio fotsiny ny braoka raha sendra taratara zay Inona azy raha mahataitaitra angara izany? Tsy fanaony mihitsy manko izao. Andeha aloha any amin'ny Marco rehefa tsy eo ihany izy. Mba kelikely ny asa. Fa inona no nataoko ny entinareo aty ahy e? Avoay ato ary anga. Rasefo, taro angamba avoay ahy. Marco, zanako. Fa naninona loatra e? Fa inona ry Marco no nataonao Tsy haiko ry nieny fa ahoana ny nalalanao fa aty koa aloha e. Ny antsotaona ampiasana anareo dia iny madama iny namaly sy ny teny hoe nalain'ny polisy ianao. Fa inona nataonao ry Marco Tena mbola Sa mihitsy no nampianariko anao. Tena mbola tsy fantatro mihitsy aloha ry nieny Ny azoko antoka fotsiny dia resaka ao ampiasany ity. Fa inona nataonao hoe tsy ampy anao ngany karaha maomendry-zareo anao no mbola nanaonao foana ihany ianao ka Tena minina aminao kosa aloha ry nieny fa tsy nanao nininina izany Ninona antony fiampangana hitazomana ity amin'ny polisy izao dia tena lavoko. Areoko izay aloha le ranomaso ry nieny ka. Sady efa tapitra koa ngamba izay ny fotoana azonao amangina. Mandehana nieny mahireza fa za ty ezaka ny anatanjatsaina foana. Dia mivavao ary nieny zany Iny ary za koa hiezaka nitady hevitra mamohana anao ato. Zany ka miseho azo matanjaka elahy. Zany mba ianarana mba izay sy tiavana. Elahy izay mbola piasako no makany anahy rehetra. Ny fatokisan'ny mpiasa, ny fatokisan'ny client, indrindra fa ny olo-tiako. Any an-tranomaizina ny sahaza ny lahy. Atrehako tsara mihitsy ny fitsarana ny lahy. Ataoko izay avetivety azy hainoko ny fonenana ny lava vao. Hoe any tamin'ny mora ve sa ny tsy afa.
posiko tonga hatramin'izao nefa raha nity raharatsy mintsy ampiambambana fa raha manina ao ambadiko izao izy ihany koa ny any afaka mandiso ny dosie efa voarakitra izany tsy angala-bola izany mihitsy raha imariko efa fantatro tsara ny toetrany na dia mbola fotoana fohy aza ny arahanay tsy latsaka izany koa ny antiramany ty azafady madama eny tompoko tsy venifitra no hitsarana le ho feonao le nantsoa tamin'ny telefony fitsarana Marco ie ato za manko ny reniny ndry ty izy mampalahelo toa mbola tarehan'olona avy ny tomany izy zany tena fontona lahelo ay faly mahalalanao mama Marco za mihitsy le niantsoanao iny raha vao naharay an'le taratasy fiantsoana Marco ka netandry zareo izy fa nisy inona masina madama resaka endrikendrika io nisy vola banga be atapisanao tao amin'ny orinasa dia hitan'le talera vao izy nanamarina azy iny dia izy no napaka polisy zay no izy raha fitantaran'le tale tsy mahavita n'izany raha Marco madama tena tsy toetra n'izany za koa tsy mino an'izany aloha fantatro tsara Marco za manko fa iza moa ny anaranao raha tsy madiso Dina ianao le Dina misaotra no hafa nanova ny fiainan-janako ianao na dia mbola nisy an'izao ihany ary nitondra faliana ho azy isan'andro ianao masoandro saika hampiratra amin'ny fiainany izy daholo ve zany ary mama Marco raha ny fitiavana anao tsy haiko tany saina ndrisy nefa dia nysoparan'izany tsy mataotody izany mba iza loatra re Dina miray fa hono zao fanganareo mifankalala andriamanitro inona indray moa izany nanaovanao ahifanena amin'ity lehilahy ty fa inonao izy ry madama tsy nitsiniko izy ka inona ho azany natanao aty amin'ny fitsarana anjanako aty ramano zanakao tsy azoko iza moa zany ny zanakao i Marco fa iza indray i Marco ve zanakao dia ie zanako izy azonao ary nareo reto moa zany miasa ao amiko izy ary Marco koa dia miasa ao amiko nanao fahotana mahafady izy nefa nangalatra ny volan'ny orinasa dia napakako polisy tena mifona ramana mifona re ay na dia fotoana mamin'ny arana taloha fotsiny asa ve mifona sakatrena ny zanako so dia tsy tokony hanatrika ny resaka leo aloha ty izany ny vadin-dramamy talohan'ny arahany tamiko eo no fa tsy maninona ka fa jerijereo fotsiny so efa nomboka amin'ny fotoam-pitsarana an'ilay Karla iny inona aloha ny fonanao ry miray nantsiranao anavy fitsarana efa nomboka ny fitsarana efa ireny ny mpitsara ramano ramana zanatsika oay torany ty marina miray Dina mba ampio batazo any ivelany ka zany miray nanahoana ianao zazano ramano izy Marco mijanona eo aloha ianao fa mbola reraka ozy ny dokotera ato amiko ianao zao aninay tsanony eto hijenany zanako katra fe zanako fananina renao ry Marco ramana fona ramana fa inona foana ny fonanao mangina aloha dia tony hoe fonao dia lazao anahy mangina zay ramana mifona mazanatsika ahoana hoe ry miray zanatsika hoe Marco
Ramano andray rery miray eo. Fa hoana e? tamin'ireny ny famaly faran-dreniny efa fantatro fa efa bevoka tsy voalazaka anao mihitsy sady efa fanainiko ny komponina koa fa nanenina koboninao tany zany hatray elabe zay miray mba fantatrao ny fahotana mahafatana ataonao. Zao hitanao zao mba fantatrao ny faniriako ananjanaka. Raiko mialoha zany raha fantatry mialoha tsy toy izao ny fiainantsika. Miray miray za ihany zao no ohatry ny namononjanako. fona Ramana fona nientiny ambopony tanora fanahy tamin'ireny mba hitadiavy hevitra ireny amin'ny Marco. Zao anao farahery koa amin'ny Marco. Aza malahy ianao. Ataovy zay azonao aina tsara dia araka ijery anazy tsika. Anontany misolo vavany alalantsika ny misy azy zao. Dina, aivy ianao ka tsy nanatrika amin'ny fitsarana e? Tao mantsy fa zany efa nitantaraiko anao zany ny zava-nisy. Eny e, hoe tonga tao neny dia nitomany dia torana. Tena mialaza sy Ramano. Ianao sy Ramano? Eno ka tao ao nary no neninao e, avela fotsiny tao. Eny e, misaotra anareo ihany aloha e. Mba nanao ahoana ary izay le reniko any. Ontsazy ary Marco lasa aloha Marco mahireza foana ianao. Aza manafa eto foana amangy anao sady efa reto misy amangy anao koa. Mijanona ianao ry Dina, tsy maninona ka sao dia tsy maninona manahoana nareo aloha? Manahoana madama? zanako manahoana ianao? Tsy maninona aho ary neny ary amboaro any sainao. Raha maninona eny ianao ka iza ny karakaranao eo? Za koa tsy mananavana afa-tsy ianao. Mbola eo le zay karakara anazy aza manahy alahy. Ay e, tsy mila anao ikarakara zany koa raha impandositra didy. Nga efa efa fantatro tokoa fa ianao ny raiko. Tamin'ny alalan'ilay olatra kaikitra ny tantarainao ahindriny eny ny asa nataony. Fa tena ninona loatra reny lozanao zay e? Tsy zary Marco Fa iza? Tsy zany ny zavanitranga. Na iza koa zany tsy nalala io nananjanaka zany reninao e. Tsy mila manadio tena ianao. Aleo neny ny teny. marina ny andramaritra Marco atsoko ny tsy nanambara tamin'ny fisinao. Aritra hely izay mihitsy. Zany very neny? Ndray kosa dia lasa za zany ny nanameloka azy? Nanao valifaty taminy? Valifaty ahoana ry Marco? Oaka zany ho any fa tsy manandanja tsony koa. Inona tsony koa moa zany no afaka atao eo? Efa izao mahazo azao mivokatry ny zavatra rehetra. Fonako le zanako aza manahy alahy fa anao zay azoko atao hanafahana ny lahy. Efa miantso ry mpiandry varavarana. Tapitra ngamba ny famangina. Zay tsy maninona ho azy ary neny nanomery azy amin'ny fahitako anareo rehetra teo. Zay lesy courage foana alahy. Tonga eo foana maherezy alahy. Misaotra rery neny dia manantena anao koa zany Ramano tena efa orotona latsaka izay no ny tanana ponjata ty. Fa toa vetivety ihany aloha zany satria miandry sy manantena foana ihany isan'andro mankahery ako ny fahitana isan'andro fianakaviako. Neny, Dina ary Ramano izay raiko. Efa manao izay rehetra mety hamaivana ny saziko ny zareo.
dia miandry aho zany satria raha mbola misy koa ny farany dia tsy foana ny fanantenako e. Marco miaraka amin'ny entana. Za zay tena za zay ry zalahy zay e zay fa mirary soa daholo rangahy. Ody Marco fa ahoana zaoko afaka ary dina zany mandrosoa aloha lahy dia tantarao zay telo zao mikasany dia hamangy anao any mihitsy rehefa avy eo. za rehefa ety ambonin'ny tany zaoko ambonin'ny tany ahoana koa e ka efa nama fahafatesana voalohany eny andry diny e. ay ve misy an'izany e tantarao aloha hoe nanahoana ny afaka alohan'ny fotoana e lahy. Angamy misy tantara lava be izany fa anisan'ny nazo an'ireny fampianana sazy ireny ary tiana. Kay ve satria hoany aho na dia hoe nisokajiana ho fivadiam-pitiko isana azy dia mbola nampy ahiahy ihany noho ny tsy fahampian'ny pirofo. ay ve fa ve aloha eto akaiko eto ka ina ary ny ataony lany lavitra any fa aleo aloha andro kely hanala ny loto sy ny ratsy rehetra kia ndiana ary sady be hao be koa ny amponjany. Dina sao dia efa lasa ary izy mbola ao izy ka fantatro. fa ahoana ny alalanao an'izany ka Fantatro mety varinany amin'ny hevitra ilany fotsiny any izy dia tsy maheno. Odio e Marco zay ry zareo mandehana aloha vao dia ampiresova za apiditra akanjo akia fa za zany hibridana ny tianao ampandroso anzy zareo. ianary fa so dia lasa eo ry zareo ka valio aloha hoe misy olona ato. Ie ho avy eo Enao zay ay tongonareo mandrosoa ary androso aiza-tsony moa fa tsy alova ve tonga dia andrasany any anaty fiara ianao e. ka nareo koa aza tsy hitako izay mbola nivoahanareo taoko tokony ny antso ao fotsiny fa rehefa izay ihany dia mandrosoa dia mipetrapetra e. Dina tarany e. mandrosoa aloha e dia andraso tsy ilaina tsony ny makany. Marco zanako faty be neny za ihany tirineny tsapao dia fihina aloha fihinoko ny zanako entiko aletsy avy fihiniko ny zanako. za koa mihana kay potsitra ary zareo fa ahoana aloha hoe ao zao eno aly ty ho tantaraiko anareo ihany ny antony fa dina mandehana aloha tonga dia karakarao ny sakafo dia sady mihinana tsika no miresaka ka andrasiko aloha alaiko ilay sakafo ary anaty fiara ry ary neny avelao any zany aleo sakafo vaovao no hantsika dia karakara ry aloha dia ahoana ty dia zao mifandeha andry dada oe eny dadako marina tokoa moa zany ndry faly be hatsony lahy hoe dada ihany ny farany alefasy e tantarao ka zao e. ny zava-dehibe aloha zao dia zao fahafahalahy zao mariny zany tena faly be mihitsy foko mahitanao Marco de mon cœur aleo aloha sy tsika fanaingana vera kely mihitsy ka dia zao mareta fa mety be dia be anainga vera mihitsy ianao koa zao ary ho an'ny fahafahako aloha ny voalohany afaka miona aminareo rehetra indray izay ninoky sy nantenaiko oe fahafaharoa kosa dia
ho an'ny fiarahany dadako sy ny neniko indray izay tohatra ny nofinofo tamiko. tia mbola ingaina koa ve izany ho very? Endry raha matoa. Ao ary engao hoe isa roa telo. Ary fahatelo aza mbola maika apidina aloha e. Fahatelo ho an'ny tokantranonay zasidiana izay iorina tsy ho ela ary efa telo mianaka mihitsy izay izao. Andray maro kokoa manao izay mahamenatra. Ao atsia engao very. Ao e. Tena faly ary reto tena faly be mihitsy. Azo milasa maty fiteny be tany le zanako marina. Ka efa nahita fiainanako. Zany eny efa iza marina moa sy ho faly be zao eto hoe sa hoana raha man'izany zao mody tsy be teny fa Marina zany e. Sady mankafy ny sakafo nataon'ny vinaty koa io e. Azafady reto tena azafady fa kofina. Moramora ihany aky malala. matsiro mihitsy aloha ilay izy e. Tena mahay mahandro ny vinatinao. Ka zao e, manomboka fiainana vaovao indray zany tsika manomboka eto. Fantatro fa nisy tantarantsika tsy nety tany aloha tany. Aleo namana lasa daholo amin'izay ireny e. Fantatro koa fa nisy ny karazana valifaty vokatry ny ambopontsika tsirairay avy noho izany. Fa voamporofo zao fa diso toerana daholo ireny, na ny ahy na ny any dada na ny any neny. Eny fa na dia ny andiana koa aza. Marina ve zany aloha sa tsy marina e? Marina zany e. Ka zao ary andao iainantsika ankafizintsika tsara ary zao fotoana izao. Dia mbola tsy tara angamba ny fifonako aminareo rehetra. Aminao ry Miray, aminao ry Marco, eny amin'ny Dina koa aza. Fahono aho aloha e. Fa nga misy zavatra tsy fantatro no mifampijerijery nareo telo reto. Valifaty diso toerana. Tantara no soratan'ny Harivony.